Zay no mahakasika ny fanotontolo saina tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana anosy kosa ny fiaonana iraisam-pirenena teo amin'ny mpitsara avy eto Madagasikara sy avy ao La Réunion anisany noresan'ny rotonda tao anatin'izany ny mahakasika ny tontolon'ny mpitsara. Izany tokony hitsara ny mpitsara, io no anisany maninona ny tadiavam-baliny nandritra ny fiaonana iraisam-pirenena teo amin'ny mpitsara malagasy réunionnais. Mikasika io dia manana ny heviny ny professeur Honoré Rakotomanana izay filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo aloha. Iny moa miaraka ny teniny zany ny bedibe dia hoe ny tokony azany fianiahana izy ary tokony tsy maintsy amin'ny conscience koa zany zany hoe ny feo fieritreretana zany tokonirana fa ankoatran'izay koa zany dia efa misy karazana reny hoe boîte na boîte d'alliance fametrahana karazana ny momba n'ireny fitarainana ireny satria tena voalaza mihitsy zany dia ohatrany tena hoe ny atao amin'ny kolikoly tena betsaka mihitsy dia ny hoe tokony tsy hiangatra ny mpitsara, tokony tsy hitalira ny mpitsara zany ka ohatrohatra fotsiny zao ny hitantsika amin'izao fotoana zao zany dia hoe be loatra lay kolikoly eto Madagasikara ary nisy dia tena manimba tena ataontsika hoe aretina be mihitsy manimba ny rem-pirenena ary samy miteny izany daholo izay ataontsika hoe ny teny taona ny eto Madagasikara zany na ny avy any mpampianatra avy ana réunion professeur avy any La Réunion zany dia manarakaraka an'izay zany dia hoe ny raha ohatra jirena tao zany dia hoe rehefa tena ahitana io dia anisan'ny anankiray tanjona lehibe izay atao hoe kendreny ny filohan'ny republika dia hoe tsy maintsy mila mihitsy tena hoe fahazahina izy io raha ohatra sendra amin'ireny hoe le kolikoly lehibe reny io moa zany atao hoe corruption, grande corruption na hoe corruption d'état zany satria tao moa zany dia nisy ohatra nataony zareo tao ny fotoa voalohany fisaranambony any La Réunion hoe misy ozy izy mpitsara namana tany Italie zany tena niady mihitsy izy amin'ny mahafiadikatra misy mpitsara nambony atiny zareo zany ka zay zany no hoe mila fahazahina izy ary nindrona dia fahamarinana dia tena ilainy zany ary marina moa fa dia hoe ny mpitsara moa zany dia efa tena ataontsika hoe isan'andro zany dia ohatran'ny ataony rasibatra foana filoha dia izy iny tsy mpitsara ihany fa ny ataontsika hoe sehatra rehetra dia tena misy le kolikoly io raha ny voalazan'ny lalam-panorenana dia samy ao ambany lalàna afa hamitovy ny mpitondra sy ny olona entina samy ao ambany fanaraha-mason'ny fitsarana mahaleo tena iverin'ny professeur Honoré Rakotomanana ihany fa tokony aleo tena marina ny fitsarana ary aleo tena marina ihany koa ny mpitsara eo anatrehan'ny fahefana mpanao lalàna sy ny mpanantanteraka. Ampy ve ary ny rafitra misy ahafahana miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana izay? Ny rafitra aloha azo lazaina fa ampy fa hoe mila vahatsarina koa ny rafitra amin'ny zao fa niteny tamin'io momba ny Bianco zany hoe bureau indépendant de la corruption ozy hoe maninona moa tahaka ny atao ohatrany hoe bureau indépendant du procureur izy io zany hoe bureau spécial mihitsy zany hoe ohatran'ny amin'ny resa-pirenena zany bureau indépendance bureau ataontsika hoe bureau indépendance dépendant du procureur spécial de lutte contre la corruption zay zany tokony hoe ataona zay ny corruption zany fa momba ny andramena sy nydrehetrehitra misy zany ataontsika tokony bureau maleo tena ohatran'izay misy zany hoe misy procureur misy dia avy any amin'ny procureur zany hoe avy any amin'ny tony mpampanoa na mpampanolanana dia tsy mandalo amin'ny fampanaovana tsony misy dia izy zay hoe azon'ny ministre na ny ataontsika hoe ny olona ambony mila baiko zany fa tonga dia hoe mandeha ny fitsarana mpamoakadidy zany dia amin'izay fotoana zay raha misy tsy mety dia fitsarana mpamoakadidy no tokony andraikitra raha ohatra ka misy mazava be zao fa dia hoe nanao kolikoly le olona ny nanondrana tsy ara-dalàna na andramena zany na sokatra zany araka izany dia manohana ny tokony hametrahana ny bureau mahaleo tena manokana mijery ny mpitsara ny professeur Honoré Rakotomanana.